dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no afahana miaraka amintsika indray a ao anatin'izao fotoana foy izay andraisantsika ny tenin'andriamanitra zao vavakisika tsy evan'andriamanitra ray ao misaotranao hatrany izay satria andriamanitra manitsy anay ianao ary ny teninao marina mandrakariva ary fankataovana ny teninao mitondra vaholana eo amin'ny fiainanay ary tokony ho fitsipim-pitondran-tena arahanay na ambony na ambany na manam-pahefana na olotsotra na manan-karena na mahantra tsy misy fanavahana ny fankataovana ny teninao fa takianao barahan'ny olona rehetra satria tombonandro mpahavelomana omenao anay dia izahanao toetranay ny amin'ny fiainana mandrakizay izay tsy maintsy hidiranay satria zay rehetra tanterahanay no mamaritra ny fiainanay ho avy fanahinao masina no hiasa mandrakariva mba hampatsiaro anay ny andraikitra tananay mba tsy tonga anay anenina indray andro any dia jereo manokana ny firenena ny fianakaviana ny fiangonana mamindra fo tompo ny anaranao Jesosy amen. Faly miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy nonona ny fahasoavana sy ny fetana ny tompo ho amintsika mandrakariva raha mamintana vetivety ny zavatra voalaza hatramin'izay tsika dia miresaka mahakasika ny famondram-po izay toepana tokony anana ny kristianina raha mitony tena ho kristianina izy raha manana an Jehova ho andriamanina izy dia izay ilay famondram-po izay no hitakian'andriamanitra ny olona mba harahany mba ho tonga zanaky ny ray izay natany oziny lazain'i Jesosy tsy ho lava tena isika ary izay le maizy an'andriamanitra fampiseho mpitiavana ary hitantsika amin'ny Mateo 7:20 nahitantsika an'izany hoe le fahadisoan'ny olona anankiray teo anaty an'andriamanitra tsy voaloha mihitsy kanefa nafony mamaim-poana ary nisy an'ilay lehilahy anankiray izay namoizana trosa be dehibe kanefa rehefa nafony trosany a nanana natrosa tamin'ny namany izy dia tsy namelan'ilay namany fa nampidiriny amponja ary a tsy navelainy raha tsy nandony trosany rehetra tezitra le mpanjaka izay nanana nio mpanompio teo ambany fahefany a tonga dia nalainy dia tena ary ny teny izay nambara raha fitiantsika tsika tsy mamorona zany fa tenin'andriamanitra ary ny tenin'andriamanitra tsy azo etikevitra raha mijerytsika amin'ny Mateo 7:20 dia zao ny voasoratra ao a ny 9:3 ny 9:2 ka hatramin'ny 9:5 dia nampanalain'ny tompony a raha lehilahy ozy ka niteneniny hoe raha mpanompo ratsy fanahy efa nafoko ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao moa tsy tokony ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao tokoa va ianao a tahaka ny namindrako fo taminao matetika ho din'ny olona tsy teo ary tia mpanjaka ty dia tandindon'andriamanitra namindra fo satria nifona taminy ary ilay nydresantsika hoe ny trosa ny olona anankiray amin'andriamanitra tsy efa mihitsy dia nafony mamaim-poana ary a noho ny amin'i Jesosy Kristy nanolotra ny tenany no solovaika ny trosa tokony nalohantsika tamin'andriamanitra afaka madiodio-tsika fa mitaky finoana fotsiny dia nefa tsy mahay mamindra fo amin'ny namany dia io ny teneniny eto hoe moa tsy tokony namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao sy taka ny namindrako fo taminao dia tezitra ny tomponao sy ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohan'ny trosa rehetra zany hoe efa nafo le trosa fa vokatry ny toe-panahiny ratsy manoloana ny namany izay nanana ny trosa indray tsy mba nieritreritra izy hoe trosa tsy voalohany mandritra ny 9:9 etsy taona nafoy maimaim-pona kanefa ny trosan'le namany indray a hoe tena trosa tokony mefaina mandritra ny 3 volana mahery tsy namelany naverina napiditra ponja mandra-pandohan'ny trosa rehetra ozy nydikan'izay zany tsy voaloha mihitsy zay le fahaverezana mandrakizay izay entina ilazana amintsika hoe fa napahakevitra raisitsika amin'izao andro mpahavelomantsika izao mamaritra ny mandrakizay atsika mety tena hoe anana fahefana ny olona anankiray hoe anka tena ampijaly mandritra ny tombonandro mpahavelomana zay maharitra na 70 taona na 80 taona fa mandrakizay izy fa hatiapaka tanteraka
de ny andiny fadimy amy telopolo ary tahaka zany ko izy no ataony raiky zay ny an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amy fonareo avinareo tena foy ny trosa zany ny olona miaraka amin'Andriamanitra ary amy sehatra rehetra io tsy hoe any am-piangonana fotsiny no entina manatanteraka an'izany fa tena fomba iainany tena kristianina andavanandro zay famondram-po zay ny olona ny tsy manaiky fa raha tena amy fony rehetra no ankatavin'ny tenin'Andriamanitra de io le resahantsika hoe afatra nampitaina tamin'ny Josoa zany zavelay alo amin'ny masonao ty bokyny lalany ty fa saintsain'andro aminaly le tandremanao arak'izay voasoratra ao izay zay mialamina amin'ny akaviana amin'ny akavana de ambininy ianao am'izay rehetra lehanao vaolana fa tsy mety am'le olona be ambo-po zany satria le olona be ambo-po de zao raha misy mamely ny takolaka akavia de hasiniko ny akavanana zay ny zanak'olombelona ary naseho an' Jesosy zany tao am'izao toko fahavalo amby folo zay hitatsika lasy Jesosy fa mpanjaka ary amy mampanjaka azy gaga Plato ary zay le tenentsika hoe gentilissa Plato kanefa manatsaina kokoa ny mpivavaka satria ny tomponatoka tamin'ny nanolorana an' Jesosy mba hamonoana an' Jesosy de mpivavaka tsy misy gentilissa mihitsy ary ny teny tamin'ny Plato Jesosy tsy avy am'izao tontolo zao ny fanjakako sy fa raha avy am'izao tontolo zao ny fanjakako de ho niadiny mpanompoko fa saingy tsy avy am'izao tontolo zao ny fanjakako izy zany hoe inona hitatsika tany amin'ny Galatiana inona ny eto am'izao tontolo zao fialonana fifandirana fitokoana valifaty famonoana filalaovan-dratsy fampotsampy zay ny an'izao tontolo zao tsy mba nanan Jesosy zany zao tontolo zao zany raha misy zavatra mitranga de tsy maintsy mampiasa foana hery amonoana ny namany Jesosy tsy zay ary io ny resahantsika hoe rehefa jerevany Jesosy de nanaiky ho faty izy tsy mariky ny fariseny zay nanekeny ho faty teo amin'ny azo fijaliany zay fa marika kosa mba ampisehoana amin'ny olona rehetra hoe aha tena mpandresy izy satria na ny fahafatesana fitaovana mahery vaika eo am-pelatanan'ny olona hoentina mamelona fahavalina tsy maresy azy ary tena tsy naresy an' Jesosy fahafatesana kanefa diso ihany le olona na de zay ary teo le sehoany le fanapahakevitra satria nanontany am'izay Plato rehefa aveo ina raha marina satria Jesosy ny teny hoe zao no naterahako de ny hanambara ny marina ary zay rehetra fa marina ozy de miain'ny feoko de teo am'izay rehefa naonareo izy isaky ny tonga ny paska de mandefa olona ho afaka de teo Jesosy teo Jodasy Plato mieritreritra hoe raha mahita ny Jodasy atray raha mahita ny Barabasy zay mpamono olona mpanendaka reto mpivavaka reto de avelany andeha Jesosy gaga Plato jereva nale safidin'ny olona tsy Jesosy nalefa ho afaka fa Barabasy zany hoe aleony olona misafidy ny fomba fiadiny zao tontolo zao satria raha Jesosy no nalefa fa mirampo tsy zakany tsy eken'ny olona zany tsy eken'ny doavaka zany fa aleony Barabasy satria taka ny Barabasy te amaly faty le vahoaka ary zay ny mampieritreritra de eo tsika mametraka fanontaniana hoe iza no raha tsika Jesosy ve io Jesosy io hoe mamindra fo tsy mitahiry fatezerana ary izy nanaiky faty nandonitrosatsika nandonitrosako nandonitrosanao nandonitrosatsika rehetrarehetra kanefa ny namatsika everitsika fa hananatsika trosa everitsika fa ratsy tsy fotsika ny trosana Andriamanitra mitombo ny famalena teo noho nyjerevantsika eo teo amin'ny fireneny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany tsy nisy mpanjaka rehefa mianaratsika zay satria tanjona kendreny Jehova nifidy olona anankiray izy mba ataony mpitantana ny firenena fa tsy izy no mpanjaka fa Jehova no manjaka fa Jehova no mahameo toromarika rehetra hoentina hitaizana le zanak'Israely teo natrehan'izay ary tena fomba fiaina tamin'ny Mosesy zany tamin'ny Josoa de tsy izy tsy mpanjaka mihitsy izy tsy nitady nitondra ny zanak'Israely fa nahazo ny toromarika kosa nentina tondrana ny zanak'Israely nivoaka tao amin'ny tany Egipta andeha namikana ny tany Kanana
fanafahana ny zanak'israely teo ambaniny vahoan'ny firenendehibe rehefa jehovah ny mpanjaka tsisy mahasakana mihitsy izy no miady manafaka ny olona afaka eo ambany vahoan'ny firenekafa fa saingy tateoriny zavatra mitranga nahitany fomba ny jentilisa ny zanak'israely de anangano mpanjaka taka ny fanao ny jentilisa izay takoriny fanao ny firenekafa de ozy Samuela hoe antezitra Samuela teo anatrehan'izay taraina tamin'i Jehova izy de ozy Jehova ekeo ihany ny sitrapon'ny olona fa tsy ianao ny laviny amin'izany fa zany laviny tsy anjaka aminy izy fa ampahafantaro azy kosa zay mety ho toetra mpanjaka zay anjaka aminy de zay ny zavatra misy am'izao vanim-potona zao tsy mandao zanak'Israely Jehova tsy mandao atsika Jehova fa manaja ny safidim-pon'ny zanak'olombelona kanefa mipetraka aoriana izy manitsy ary io resantsika hoe rehefa Jehova no mandefitra ka mamela ny sitrapon'ny olona ho tanteraka de ny dikan'izay avelan'ny Jehova mihitsy tena hahatsapa hoe eo ary ny safidinareo a tatazo eo ny vokany fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra isafidy araka amin'Andriamanitra isafidy ny andefany Jesosy kanefa rehefa tena jerefa nange ny tantaran'ny soratra masina maneran'izao tontolo zao hoe aleon'ny olona foana Barabasy tsy midika zany hoe olona fa le toetra mamaly faty le toetra mamono le toetra ifandringana le toetra ifangala zay ny toetra ny Barabasy fa tsy mety am'le zanak'olombelona satria tsy taka ny soratra masina le toetra ny Jesosy mahamindra fo amin'ny zavatra rehetra enimpolo tapitrisa denara trosa tokony aloha mandritra ny 8,990 mbiray atsytaona ave raha zay ny fisainany olona tsy amelako zay ny fisainantsika zanak'olombelona amin'Andriamanitra tsy zay kanefa raha vao mamindra fo kosa tonga de vahaolana tsy hainao eritreretina ny zavatra mitranga fa tsy mino an'izany ny olona tsy matoky an'izany ny olona ary zay ny problème misy manerana an'izao tontolo zao ampiasaina daholo ny fahaizana ampiasaina daholo ny hery ampiasaina daholo ny vola ampiasaina daholo ny fahefana ampiasaina daholo ny voninahitra rehetrarehetra mba hoentina mitady vahaolana ity am'ity zao tontolo zao ty fa saingy arakaraka ny andro sy ny fotoana vao mainka me mafy ny olana tsy mahita vahaolana kanefa miseho azy mahay sy matanjaka daholo fa tena raha vao hoe mieritreritra fa hoe miaraka amin'Andriamanitra de sy aiza moa no anatenana an'izany ahoana moa fomba hoe amelana trosan'ny olona efa diso zao veny ho avela ny zavatra nataony fa tsy hitan'ny olona ny vokany satria tsy manandrana le olona ary na inona idika vina idika vanana raha mbola ny fisainany zanak'olombelona no entina mitadana tsy misy vahaolana zany re olona zay nanaovana antsy hoe varam-potoana tokony iverenana amin'Andriamanitra zao sy amantarana ny sitrapon'Andriamanitra anjery tantara anakiraitsika nanaiky Jehova nisy ny mpanjaka ary tamin'izany vanim-potoana zany nefa na de teo raha ny firenena safidiny zanak'olombelona no mitady mpanjaka de naven'ny keny Jehova zany fa araka le Deutéronome 17 hoe Jehova no mifidy am'izay le mpanjaka araka mitoetra n'le firenena kanefa na izany na tsy zany mahandriamanitra be famotrampoan'Andriamanitra de zao na de teo ary ny mpanjaka ny tantana ny firenena tamin'izany vanim-potoana zany miara-miasa tamin'ny teo foana ny mpaminany ary hitatsika zany tamin'ny androny Rehoboama raha nandimby an'i Solomona nanontany zokiolona izy ny olona mana olon-kendry teo amin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany rehefa hitondra ny fitondrana hoe inona ny tokony ataoko fa sainga tsy nihain'ny feon'le olona mahafantatra an'Andriamanitra matahotra an'Andriamanitra Rehoboama zay no natonga ny firenen'ny zanak'Israely ny zara roa ny zanak'Israely ny zara roa de lasa firenen'ny Joda ny tantanany Rehoboama ary ny firenen'ny Israely ny tantanany Jeroboama lasa ny zara roa satria nahoana safidim-pon'ny zanak'olombelona tsy niaino ny fiaon'le olona matahotra an'Andriamanitra efa tany ampiandohana nefa de ny zavatra mitranga de miara-miasa foana ny firenena miaraka amin'ny mpaminany misy mpanjaka kanefa tsy maintsy misy mpaminany ihany keo manoro hevitra azy ny amin'ny lalana tokony izorany mampatsiaro azy ny zavatra nambaran'Andriamanitra ary zay no hojerevantsika ty amin'ny mpanjaka faharotoko fahenina hoe tena tsy hoe natao kilabao ny mpivavaka natao kilabao ny mpaminany natao kilabao tompona ndraikitra ara-panahy fa tena ny tana njara toerana goavana teo amin'ny fitantanana ny firenena ary eto ny zanak'Israely efa nanana mpanjaka faharotoko fahenina
raisitsika hatreo amin'ny andiny favalo eny nataony elisa amonjenany israely a tamin'izy ny diny sirianina satria reto sirianina reto firenena jentilisa netraketraka mafy mihitsy tamin'ny zanak'israely tamin'izany vanim-potoana zany ary nanao tetika mba azahoana mambabo ny israely tamin'izany vanim-potoana zany firenena roa ary neverina ny firenena sirianina fa firenena matanjaka masika mpitady tombotsoa angeja ny firenena israely fa saingy nisy mpaminany tao tsy mpanjaka fotsiny ary tsy ny mpaminany keo no mitantana firenena fa ny mpanjaka no mitantana firenena fa ny mpaminany kosa manome toromarika ny mpitantana ny firenena ny mpanjaka tamin'izany vanim-potoana zany manokatra ny mahasompanahy mampatsiaro azy fa misy andriamanitra miaraka taminy raisitsika hatreo amin'ny andiny favalo ary ny mpanjaka ny siriuzy ny ady tamin'ny israely ka nilaza tamin'ny mpanompony hoe any ananina ny tobiko tetikady nataony sirianina tany ambadibadika tany mba hoentina hamelezana ny zanak'israely andiny fasify ary lay lehilahin'andriamanitra kosa ozy naniraka tany amin'ny mpanjakan'ny israely nanao hoe tandremo a fa andro makany ananiny ianao a fa any no idina ny sirianina mpaminany a itenenan'i Jehova de nafantatra ny tetikady nataony reo firenekafo reo de nampitandrina fotsiny izy ny mpanjakan'ny israely tamin'izany vanim-potoana zany hoe tandremo a aza makany a fa zao misy tetikady ataony sirianina amelezana ny zanak'israely fa ny mpanjaka tamin'io vanim-potoana io tsy natoky a ary ny mpanjakan'ny israely izy naniraka tany am'izay nolazainy le lehilahin'andriamanitra taminy sy ny nananarany azy ka nampiambina tany tsy nyray mandeha na indroa aza zany hoe lasa izy aloha naniraka olo hoe marina ve zany teneniny mpaminany zany njerevana tokoa tena marina ary io tsy afaka mandidy le mpaminany satria izy tsy mpitatana firenena fa milaza fotsiny zay zavatra mety avony israely de miaino mpanjaka namantatra marina ve sa tsy de rehefa nijerevana fa marina de nanaiky ny toromarika no mely le mpaminany ary zay ny fomba tokony iainany firenena anankiray matahotra an'andriamanitra mpanjaka tsy hoe rehefa mipetraka ho mpanjaka ianao de tsy refesy mandidika ataonao tsinotsinona mba mpaminany zay mitompona andraikitra ra-panahy zay mifandray amin'andriamanitra fa mahaineny koa hoe manao hoana ny hevitr'andriamanitra sitrapon'andriamanitra ve zao zavatra ataoko zao de mpaminany manao revitra eo anatrehan'zany de nekeny ny mpanjaka ny israely tamin'izany vanim-potoana zany ny andiny faraiky amby folo vokatra zay zavatra zay satria nantamoka daholo ny tetika ny sirianina satria nisy mpaminany mbola neketeny tao ary nekeny ny mpanjakan'ny israely ho fanavotana ny firenena de tesitra ny sirianina sosotry indrindra ny fony mpanjaka ny siriozy no izany zavatra zany a andiny faraiky amby folo ko niatso ny mpanompony izy a ary nanao taminy hoe tsy ambaranareo ava zay atao amitsika momba ny mpanjakan'ny israely le velony fa nisy namatika atao aminy satria zay tetika rehetra nataony de mandamoka avokoa de tesitra izy hoe tena misy mamadika mihitsy atao amitsika ato ny andiny faharoamby folo ary io mpanompony anankiray tsy misy re mpanjaka tompoko izy a felisa mpaminany ao amin'ny israely ihany ozy a no milaza ny mpanjakan'ny israely na de zay teny lazainao ao amin'ny trano fandrinao azy ohatrany mahagaga ny tetikady nataony fahavalo na de any amin'ny afinary hampahafantarin'andriamanitra ny mpaminany mba hierovana le firenena anankiray ary a raha manaiky miaino ny teny le mpaminany le tompony andraikitra ra-panahy irak'andriamanitra le mpanjaka de misy fanavotana fa fantatra le sirianina koa fantatra ny fahavalo ihany keo le izy ka tsy misy mamatika atao amitsika fa tandremo a fa misy mpaminany ao de inenina tetikady ataonao azy fantany na de zay lazainao amin'ny efitra fandrinao azy de inona ny vokany ny andiny fahatelo amby folo ary ny mpanjaka andeha izao zay toerana ozy a mba nyrahako isambotra azy a ary nolazainy taminy hoe indro ao dotany izy areo no ijerevantsika n'le hoe manahoana zany mpanompon'andriamanitra zany satria mijerytsika an' Jesosy de raha ve ny fanjakako tsy ave eto am'izao tontolo zao fa raha ve eto am'izao tontolo zao de miady ny mpanompo manana mpanompo marobe io Jesosy Kristy io fa saingy tsy le fomba fiadiny zao tontolo zao izy ary de ho hitatsika mazava eto tsy mamorona tsika fa manahoana rehefa tena hoe manaiky ny sitrapon'andriamanitra fa ny zavatra mitranga de zao lasa mitodika le toetsainny reto firenena mitady ambabo
ny firenen'Israely reto le sirianina zany rehefa fantany fa misy anankiray mifandray amin'Andriamanitra zay mampitandrina mpanjakan'Israely ka mandrava mitetika rehetra tediavin'le firenena vahiny amelezana ny firenen'Israely de nanjary mitodika am'izay le fanenjehana de tena lazao amiko iza zay aizy izy de fantany reto fahavalo reto le mpaminany ao Dotany izy io ndray zany no tediavina satria misakasakana mitetika ataony sirianina tsy azahoana ny Israely ndana tediavo io mpaminany io araka ny tenin'ny mpanjaka ny Siria ty io aroa ny mpanjaka ozy andeha izao zay toerany a mba ny rahako isambotra azy ary nolazainy tamin'ny hoe indro ao Dotany izy eo nijerevantsika ny mpanompon'Andriamanitra le nanome toromarika mpanjakan'ny Israely fa eo no natonga atsika nyresaka tamin'ny farany hoe misy foana firaisan'ny mpanjaka sy ny firenena amin'ny tompon'andraikitra ara-panahy fa eo zavatra mitranga am'izao vanim-potoan'izao be dehibe nke tompon'andraikitra ara-panahy misy eto anivon'ny firenena fa izy amindreo no eketeny de io no natonga atsika nyresaka tamin'ny farany hoe manana esprit de discernement ve ny tompon'andraikitra ka afaka mamantatra iza no tena milaza ny marina, iza no misolelaka, iza no mitady ranondranony fa misy an'izany keo na de ao anatin'ny soratra masina azy fa rehefa diso mpaminany ianao de tsy maintsy misy fahavoazana eo amin'ny fiainanao, misy fahavoazana koa eo amin'ny fiainan'ny firenena ary eo zany tsy tokony hoe hijerevana ny olona raha amin'ny fihetsika ivelany fa mila miondrika eo anatin'ny soratra masina hoe le marina ara-tsoratra masina ave no nambara fa io Andriamanitra io tsy azonao edikevitra ka na de ankizikely ary no itenenan'i Jehova ka ilaza zavatra anankiray mba ho ren'ny olona kanefa tsy eken'ny olona ny tenyle ankizikely iny kanefa avy amin'i Jehova mahita raharaha eo anatrehan'Andriamanitra le olona tsy nohony am'le ankizikely fa nohony am'le tenin'Andriamanitra zay tonga io tsy azonao andrefesana mihitsy hoe ty atsy amin'ny fiangonana azy fa ty fiangonana tsy misy dikany fa ny tenin'Andriamanitra de zao mahita olona fon'Andriamanitra tena omeny ny teny mba hoentina fananarana fa mila mailo nefa ny olona iatefan'ny fananarana satria etsy andaniny zay ihany keo de tsy maintsy misy foana nke mpaminany sandoka zany misy mpaminany mila ranondranony misy mpaminany nitato tombontsoa eo anivon'ny mpanjaka misy zay mandrobo ny mpanjaka mbola jerevantsika koa zany rehetrarehetra zany kanefa hitera-doza eo amin'ny fiainany sy hitera-doza koa eo anivon'ny firenena zany rehetrarehetra zany teto le firenena Siria nitady mihitsy an'le mpaminany andao samborona fa mitetika rehetra ka saitsika tena rava daholy satria miaino an'io mpaminany io mpanjakan'ny Israely ary zay ny fivavahantsika hoe engany matsika firenena malagasy mba hahay amantatra ny olona milaza ny marina mpitantana firenena ndrafitra rehetrarehetra misy natao hitantana an'ity firenena ity mba hahay miaino ny marina ny feon'Andriamanitra fa tsy hoe zay milaza ny tenany fa tompony andraikitra ara-panahy de marina foana ny tena vokany fa zahana toetra ao anatin'ny soratra masina indrindra ny zavatra resahantsika de mba tompony andraikitra ara-panahy mba manoro hevitra ve ny amin'ny famondram-po zay mamaritra ny toetra mazanak'Andriamanitra fa ny akoatran'izay nefa tsy mahita vahaolana atsika de matoko sy meny fa zany teny zany tsy natao amin'ny tompony andraikitra fotsiny fa natao amin'ny kristianina rehetra mba hanitsinany de fiangonana rehetra zay misy mba hitodika eo anatin'ny soratra masina ka raha ilaza ny tenin'Andriamanitra de ambarao marina sy mazava le tenin'Andriamanitra fa tsy amboamboarina mba hitadiavantsika tombotsoa voninahitra an'Andriamanitra ririany vavakisika saotranao Jehovah-Andriamanitra rainy amin'ny teninao indray zay tonga aminay de ny feno fitiava kanefa tenikeo manam-pirofo araka ny tantara misy fa Andriamanitra miasa mandrakariva ianao ary manerika ny mpanomponao miara-miasa amin'ny tompony andraikitra ara-mpanjakana mba hiadana ny firenena de ny fanainao masina ampahiratra ny maso ny tsiraray avy ary anokatra ny sofo ny tsiraray avy mba hiamantatra ny feonao de misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy amen. Anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompona ao amintsika mandrakariva.